Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko avy ary manasanao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra matevy amin'ity ariva ity. Mahakasika indrindra ny dian'ny filoham-pirenena any ivelany dia hanomboantsika ny fampahalalam-baovao. Tao aorian'ny La Frantsa dia miatrika ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana New York ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina raha pitso no handray ny fitenena amin'izany ny filoham-pirenena. Mandray anjara feno ao anatin'ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana ny Madagasikara. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no mitarika ny delegasiona malagasy amin'ity fivoriam-ty. Ny fivoriam-be fa 720 firenena mikambana izay manamarika ny fiverenana Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tao aorian'ny krizy naharitra 5 taona. Manana anjara fitenena no anatin'ity fivoriana iraisam-pirenena momba fiovaovan'ny toetrandro izay andraisana filoham-panjakana 20 ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Raha ny famindaram-potoana dia raha pitso alakamisy 20 septambra no handray fitenenana manoloana ampivory ao anatin'ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana ny filoham-pirenena malagasy. Ny ahitana fifanarahana mikasika ny conférence de Paris Climat 2015 no anisan'ny horesahana ao anatin'ny fandraisam-pitenenana. Izany fandraisam-pitenenana izany dia iompana manontolo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny io rampitso io.